Salamo fa efatra amin'ny telopolo amby zato ka ny andininy voalohany sy ny faharoa. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Andeha misaoran'i Jehova ianareo rehetra mpanompon'i Jehova izay mitoetra alina eo anatrehan'i Jehova. Manandra tamin'ny tananareo ho amin'ny fitoerana masina ka misaora amin'ny Jehova. Izany salamo izay mandrisika atsika zanak'Andriamanitra, olon'Andriamanitra, hideran'Andriamanitra zany. Izany indray no entinay mandroso tokantranonareo amin'izao takarivo izao. Mandroso manolotra ny arahaba, feno fifaliana sy feno aravona ho an'ny tsirairay avy izay manaraka sy tafaraka aminay ao anatin'izao fandaran'izao. Tena faly tokoa tompoko ny fonay miaraka aminareo androany, ary feno aravona mihitsy tafaraka aminareo amin'ity androany ity. Tsy misy andro tahaka ity mantsy tany aloha rehetra tany, ary tsy misy andro ohatran'ity any amin'ny ho avy rehetrany tokana amantany ity. Ka rariny loatra raha fenao faliana ny fosiny saina miarahaba anareo, ary tsy adinina mihitsy ny manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao, ho amin'ny tokantranonao, ho amintsika tsirairay avy izay efa zatra mideran'i Jehova isaky ny zoma hariva tahaka izao. Dia faly indray zany hiderin'Andriamanitra hiaraka aminareo, ary vonina mihitsy anandratra ny voninahiny miaraka amin'ireo vahiny izay nasaina amin'ity androany ity. Efa hitanareo ireo orinak'ireo ny vahiny izay nasaitsika, ny groupe Healing Voice. Amin'ny teny anglisy moa ny anaran'izy ireo fa gasy avokoa ireo zaza ireo, ireo tanora ireo, malagasy ireo malagasy ireny. Fa ny anarana fotsiny atao amin'ny teny anglisy. Tena faly izy ireo rehefa nasaina hiaraka amintsika hiderin'Andriamanitra, ary vonona izy ireo hanome tsara indrindra ho an'Andriamanitra sy hitarika atsika amin'ny fideran'Andriamanitra. Isaorana azy ireo zany. Koa dia izao hoe makatoerana indray ary andao iray fo saina sy fanahy hiderin'Andriamanitra isika mianakavy hiaraka amin'ny Healing Voice. Dao ary. Izay misy ny fanahy ny tompo dia misy hery sy fiadanana kanadema zombona zare zany fiainana tsy ho kivy manana lay fanahy mampahery
fitiavanao kambataio ny fonay kambataio reziray taio iderana fuzumailala avy aminiray ho aza miala aminay homba fenoi ny fitiavanao kambataio ny fonay kambataio reziray taio iderana kambataio ny fonay kambataio reziray taio iderana
rahantsika andriamanitra ny amin'ny tapany voalohany zay narahantsika tamin'reto tanora hiliny voisy reto ao anatin'izany groupe zany tsy tsapanao mihitsy ve ny fanahinao ny sainao ny eritreritranao niakatra misy tany amin'ilay andriamanitra zay deraintsika kehitriny saorana mihitsy andriamanitra ny amin'ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta zay omeny reny tanora ireny ary isaoran'ireo tanora ireo mampiasa zany talenta zany ho amin'ny fiderana azy tehirizyn'andriamanitra mandraka rehefa amin'izany izy ireo avelantsika zareo aka aina kely sotro rano kely aloha nidirina amin'ny tapany faharoa dia tsika kosa araky ny mahazatra andao ndray andray ny tenin'andriamanitra ka ifandrisika isika ifampahery mba hahatonga antsika ho mpiderin'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika manontolo
tsy hoe isaky ny fotoana tahaka izao ihany fa ny fiainantsika manontolo no tena teo vontony fiderana an'Andriamanitra. Ka ny teny izay horaisitsika amin'ity androany ity ifampahirizantsika ary indrindra ahatonga antsika mba hobiten'Andriamanitra dia ao amin'ny Isaia toko fafito ka ny 140 mivoaka toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ho anareo. Indro hanananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy, ary ny anarana atao hoe Imanoela. Isaia toko fafito 140 teny fikasana zay nomeny izany, hanananaka ny zazalahy ary ny Virjiny ary hiteraka zazalahy, ny anarana atao hoe Imanoela, na ery ambany ery dia hoe amintsika Andriamanitra. Izay no afantarantsika ny dikany hoe Imanoela, amintsika Andriamanitra, miaraka amintsika Andriamanitra, eo anivontsika Andriamanitra. Kanefa ireo nianatra manokana ny teny Hebreo, nandalina zany teny Hebreo zany, mahita ny fototeny sy matoteny sy ny rehetra momba ny teny Hebreo zany, izy ireo dia milaza fa mbola lalina noho izany ny dikan'le hoe Imanoela, tsy hoe amintsika fotsiny Andriamanitra, fa tena raha lazaina dia momba atsika mihitsy Andriamanitra, momba atsika Andriamanitra. Ary tena tokony ahatonga atsika bidera azy zany eo amin'ny fiainantsika hoe momba atsika Andriamanitra, amintsika Andriamanitra. Tsy nijanona fotsiny ho teny fikasana nge zany fa efa tanteraka mihitsy ao Matteo toko 1:17 dia zany mihitsy tanteraka le hoe amintsika Andriamanitra, satria tonga ilay Andriamanitra zay tafo ny maha-olombelona, amintsika Andriamanitra. Toko lehibe ho atsika ny fahalalana fa na aiza na isika, na rahoviana na rahoviana, na amin'ny fotoana inona na fotoana inona, dia amintsika Andriamanitra, momba atsika Andriamanitra. Moa tsy tokony hidera azy hoe tsika amin'izany toko lehibe zany. Ary ity ny zavatra anankiray tiako mba ampatsahivina atsika, ny Andriamantsika dia tsy nanome toky atsika zanany hoe tsy handalo fahoriana mihitsy tsika, tsisy zavatsarotra mihitsy amin'ny fiainantsika, tsy nanome toky an'izany Andriamanitra. Mety handalo zavatsarotra ary mety handalo fahoriana mihitsy aza, satria eto amin'ity tany feno fahotana ity. Fa izao kosa ny tokony men'Andriamanitra amin'ireny rehetrarehetra na fahoriana na zavatsarotra na fitsapana, dia miaraka amintsika ny Andriamanitsika, momba atsika ny Andriamanitsika. Ary zany ny toky ho soanao, momba atsika ny Andriamanitsika. Davida mpanjaka dia natsapa an'izany, ka hoy izy ao amin'ny Psalm 120 zay hainy rehetra tsenjery, na ny olona tsy mino an'Andriamanitra aza dia mahay tsenjery an'izany Psalm 120 zany. Betsaka aza ny olona tsy mino an'Andriamanitra manao hiran'izany na nisy feony an'izany. Psalm 120 ka ny 14 dia zao no tenen'i Davida mpanjaka: engy na dia mandeha mamaky ny lohasa aliko ny fahafatesana azy aho, dia tsy atahotra ny loza aho, fa ianao no amiko. Tsapan'ny Davida mihitsy fa momba azy Andriamanitra, miaraka amin'ny Andriamanitra eo aminy. Ary amin'ny DM zany izy dia somary mazavazava koa hoe na dia mamaky ny lohasa maizipito azy aho, dia tsy misy atahorako ny loza, satria eo anilako ianao, miaraka amiko ianao, momba ianao. Izany ny Andriamanitsika, ary zany ny antony hideratsika azy, zany tokony handandatantsika ny voninahiny mandrakariva, asehontsika amin'ny fiainantsika mihitsy fa manana Andriamanitra momba atsika isika, miaraka amintsika isanandro. Hoy mihitsy manko Andriamanitra amintsika zanany sy mahatoky azy eo amin'ny Isaia 7:20 ka ny 2. Ary zany mihitsy no tokony hahatonga atsika ho piderin'Andriamanitra. Psalm 7:2 dia ohatsy Andriamanitra ny anaran'i Jesosy: raha mitandrano ianao dia ombanao aho, raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Satria momba atsika Andriamanitra, amintsika Andriamanitra, na inona loza, na inona zavatsarotra sy tsy maintsy setratsika dia izao ivoaka mpandresy isika, satria
mombantsika Andriamanitra. Raha nalain'ny Nebukadnezara i Sadraka sy Mesaka ary Abednego namany Daniel, raha nalaina izy telo lahy dia nalefany tao amin'ny lafaoro mirehitra afo, dia nafanaina impito, dia natsipy tao ny miaramila zay nanivy aza may, dia natsipy izy telo lahy. Taiza Andriamanitra tamin'ny fotoana io, taiza izy. Voalaza ny tantara ao amin'ny Daniela toko 7, 7:17 ka hatramin'ny 5:20, fa gaga ny mpanjaka ka niteny tamin'ireo manodidina azy hoe fa tsy telo ve ny natsipitsika tao anaty afo, ko maninona ny olona efatra no hitako mandehandeha, ary ny anankiray atao endriky ny zanak'Andriamanitra. Taiza Andriamanitra tamin'izy telo lahy nandeha tamin'ny fitsapana mama io, teo anilany Andriamanitra, nomba azy Andriamanitra, miaraka tamin'ny Andriamanitra. Ary milaza aminao any io fa raha nataon'Andriamanitra tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego zany, satria natoky azy izy telo mirahalahy, dia milaza aminao androany fa raha matoky an'Andriamanitra ianao dia ho ataony aminao koa zany na inona lalovanao, satria Andriamanitra tsy miova omaly an'io ary mandrak'izay ny Andriamanitsika. Raha nitolona mafy Jakoba tamin'ny fahoriana zay tsy maintsy nobabeny noho ny amin'ny rahalahiny Esau, dia nandrity ny alina tontolo nitolona amam-bavaka Davida, ilay Andriamanitra miaraka taminy. Ary io mihitsy no nitolomany, tsy avelako ianao raha tsy mitahy ahy. Alao andefa fa madiva harainany aby, tsy avelako ianao raha tsy mitahy ahy. Teo akaikiny Andriamanitra. Ka izao no izy ry havana, andeha atoky an'Andriamanitra, dia izao ivoaka mpandraisanao, satria momba anao Andriamanitra, amintsika Andriamanitra. Ary izao ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny olony dia mitarika fitahiana ho azy, mitarika fiarovana ho azy, ary indrindra mitarika izay rehetra sy anana n'izao tontolo izao omena fa omeny izay matoky azy. Ko androany dia tia hitarika anao indray, andao ampitomboina ny finoana mideran'Andriamanitra na inona zavatra miseho amin'izao fiainana miaratsy zao. Andeha ampitomboina ny fiainana feno fideran'Andriamanitra na aiza misy atsika, fa izany tokony ataon'ny zanak'Andriamanitra izay mahatoky azy. Koa manasa anao indray ary anana fiainana vaovao mihoatra noho ny omaly, noho ny tamin'ny lasa ny amin'izany fideran'Andriamanitra zany. Ho tanteraka aminao ne zany. Amen. Andeha ary asaitsika indray ry zareo reo, ampiderintsika ary anatanteraka ny tapandro faharoa amin'izany hira izany. Ho asaitsika zareo anao indray ireo zavatra zay efa nomaniny hideran'Andriamanitra miaraka amintsika. Ampasotsika raha ireo Eline Vosy, ary ianao kosa ny atokantrano zaho mbola miala aloha, satria mbola mitohy ny fandarantsika. Aoka tsy saraka mihitsy sika raha tsy vita zao fandaran'izao, satria miaraka midera an'Andriamanitra. Dawary.
tao Calvary fanala sanitany nira
isaorantsika Andriamanitra fa totosandray ny fiarahantsika androany ny dera azy na ny mevonahitra azy na nandratra ny anarana. Isaorantsika Andriamanitra satria niditra tsetra izy tamin'ny lafiny rehetra madinika indrindra ka hatramin'ny goavana indrindra na tamin'reto groupe Healing Voice reto na tamin'ny fandaharana sy ireo tompona andraikitra ny fandaharana sy ireo teknisana rehetra ny derin'Andriamanitra tsetra any ary izany natanteraka soamantsara ny androany. Dia raina ny anarany ara-sandratra mandrakariva izany ho azy mandrakariva ny voninahitra ny haja ny hery ny fanjakana azy efa hatramin'ny taloha zany ho azy ankehitriny izao ary mbola ho azy mandrakizay. Isaorana koa reto tanora ireto groupe Healing Voice satria araky ny lazaiko tany am-piandohana rehefa nasaina ary zareo hanatanteraka izao fandaharana izao dia tsy nisalasala tsy nanao hoe aleo aloha amin'ny manaraka fa avy hatrany dia nanolo tena tamin'ny mpifaliana sy tamin'ny mpitiavana hiderin'Andriamanitra teto amin'ity fandaharana ity. Dia mangatsitraka anareo zay dia samy hotain'Andriamanitra ianareo ary engane hiry amin'ny ranomasina fitaratra ianareo menataisany avy ireo rehefa ho avy Jesosy tompontsika hiaraka amiko sy hiaraka aminao any tokantrano any koa moa zany mazava ho azy. Misaotra azy ireo ny amin'ny talenta izay entiny hideran'Andriamanitra na ny mpitendry zany na ny mpihira ary tena mahafaly mihitsy ny mahita fa nisy tanora tsy voasitina ny amin'ny zavatra izao tontolo izao sy ny rehaka izao tontolo izao fa voasitina hiderin'Andriamanitra koa dia hotehirizan'Andriamanitra ao amin'izany fanompona sy ampanompoana masina zany ane reto zanatsika tanora ireto. Sorana koa ianao tany atokantrano tany satria raha tsisy anao koa ny e otrany hafahafa ihany zay manao an'ity fandarana ity fa eo ianao miaraka aminay isaky ny fotoana tahaka izao ary maro aminareo mihitsy aza no miteny tonga aty aminay hoe iza indray ny amin'ny heriny e ahoana indray ny fandehany be dia be anareo no tsy mahandry akory ny andro zoma araka ny fitenenana mba hahafahantsika miaraka amin'ny terin'Andriamanitra koa dia mankasitraka tompoko mankatelina ny amin'ny fitiavanao miaraka ao anatin'izao fandarana izao midera an'Andriamanitra. Ianao koa ne hotahin'Andriamanitra samy etrany tanam-pahasoavany eo amin'ny fiainanao rehetra na inona tsy maintsy andehananao ivoaka mpandresenao satria momba antsika ny Andriamanitsika. Misaotra koa ireo teknisiany za dia tsy manadino misaotra azy ireo satria tena mikely aina izy ireo manao ny tsara rehetra izy ireo manolo teny izy ireo mahafoy andro fotoana izy ireo miaraka amiko manarateraka ity fandaharana izy isaoran'izy ireo satria tena mahay izy ireo ary Andriamanitra ny hampitombo ny fahaizany sy ny talenta sy ny fahalalany mba ahafahantsika manao ny tsaratsara kokoa amin'ny fideran'Andriamanitra. Dia mankasitraka azy ireo isika ary hitombo lalandavany ny fahaizana amampahalalana izy ireo. Amarina amin'ny fotoana sady zany tsika satria tapitra ny fotoana ohatra mbola te hiainy foana ny groupe Healing Voice kanefa manana tsy maintsy mifarana amin'ny fotoana satria zay no ny fanarahana. Mety mbola saitsika izy ireo amin'ny fotoana manaraka dia manao hira vaovao indray amin'izay fotoana izay fa androany aloha dia vitatreo ny amin'ny fiarahantsika tamin'ity antsan-kira kanefa milohan'ny isarahantsika dia tsara ihany ary tena mahafinaritra sy mahafaly anay mameanao ny teny misoratra masina entinao indray hamakivaky ny herinandro zay sokatra tsy ela eo anatrenao ka ao amin'ny Isaia 50 Isaia moa dia misy teny fikasana maro. Isaia 50 ka ny 9:30 dia misy an'izao teny izao zay atolotra anao entinao hamakivaky ny herinandro sokatra tsy ela anatrenao. Ny anaran'i Jesosy namakeny izany. Isaia 50:9-30 fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery-kosa elatra ny akarany tahaka ny voromahery hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka. Zany ny tokony men'Andriamanitra anao rehefa mahatoky an'i Jehova ianao mahatoky an'ilay Andriamanitra izay momba antsika ianao amintsika Andriamanitra andeha hatoky azy hiazakazaka ianao amin'ny herinandro iny noho ny adidy sy andraikitra fa tsy ho sasatra ianao andeha ianao ho atsy ho ary fa tsy ho reraka ianao satria momba anao momba antsika menakavy ny Andriamanitsika. Dia samy hotain'Andriamanitra azy raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny androany toy izao
hiaraka eto indraytsika ka ny korala avy eo amin'ny fiangona adventiste tambo mahitsy no hiaraka amintsika amin'izany herinandro an'izany dia samy ten'andriamanitra dia samy mahita fandresena amin'ny asa sy ny atidy sy ny zatretra atao amin'iny herinandro iny dia tafaraka eto indray satrypon'andriamanitra zany amin'ny herinandro any toy izao miaraka amin'ny feo ao avy eo ambomahitsy feo famonjena ambomahitsy anao velomanareo ary zay sy ny korala ininy vosy kopatanana anareo zay dia samy ito iny andriamanitra isika mianakafo mankasetraka koa ireo zay nanatrika androany ianareo zay tonga teto niaraka taminay satria averiny indray azo atrehany zany dia samy ito iny andriamanitra veloma tompoko